Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matinaly ity Zoma fa 7 ny volana May taogno 2024 tonga soto amin'ny fotoagna ny vaovao magnano karibo atsika jiaby anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny mahazatra atsika moa dia andesina manomboka ny vaovao karan'izao ny tatitry ny CCO Covid-19 momba ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Araka ny tatitra ofisialy nivoaka tamin'ny mantsana teo araka izany dia niampy 220 indray ny isan'ireo olona izay nahitana ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara. Izany hoe tafakatra 890 ny isan'izy ireo nanomboka tamin'ny volana Martsa loso iny ka hatramin'ny androany. Nisy ihany koa ireo namony ihany izay 3 hafa indray akoatra ny 2 izay isa ofisialy nomena ka tafakatra 5 izany hatreto ny olo maty ny coronavirus teto Madagasikara. Mbola misy ireo tsabona eny anivon'ny hopitaly izay miisa 720 izy ireo ka ny 7 amin'ireo no fantatra fa marary mafy na ilay antsoina hoe forme grave ary niampy ihany koa ny isan'ny sitrana ka androany dia tafakatra 420 no isan'izy ireo hatramin'ny izao. Vaovao makasika ny politika avy hatrany aro andesintsika manomboka ny votoatin'ny vaovao omaly dia nitsidika ny teny anaty rova ny filoha Marika Ravalomanana niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Tim sy ny loholona natolotry ny antoko tiako Madagasikara. Amin'ny maha efa filoha ny tantana ny Madagasikara azy moa dia manana zo feno izy itsidika ity toerana ity. Andehary hotatery ny Germain no menjanary amintsika ny antsipriany izay rehetra izay sary ny Manora Andriamalala. Tokony ho tamin'ny 7 sasany maraina ny tonga teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana ny filoha Marika Ravalomanana sy ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko Tim ary ny sénateur avy amin'ny antoko. Tanjona ny ijerena ny fotony zava-misy marina malona ny resabe sy ny fitarenan'ny vahoaka malagasy amin'ny ity vakoka manany asiny amin'ny malagasy ity. Nanatona ny tompona andraikitra ary nanontany tamin'ny mpanajana raha mba afaka miditra sy mitsidika anaty rova ny délégation. Nanaiky izany ampitiavana moa ny tompona andraikitra fa kosa tsy maintsy manaraka ireo fepetra rehetra takina ho fiarovana. Narana ireo fepetra izay napetraky ny tompona andraikitra nandritra ny fitsidihana. Nanomboka tamin'ny fakana ny maripana teo ampidirana ny vavahady be ny lapa. Tsy maintsy nanao ny aroloha ihany koa mialohan'ny idirana tany anatin'ny lapa. Tsy nisy ny antery fa dia endrika mirana sy fifanajana no ny arahan'ireo nanatotosany asa tao anatin'ny rova sy ireo tompitsidika. Jeroso ny dia. Ity ilay Colisée toy izao ny ao anatiny. Izy ity izay tsy hita tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara mihitsy. Mirakitra zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ity fototra izay minina ny potehina ity. Ia raha mahita nefany fa dia tsy famerenana n'le rova araka ny maharova azy Manjakamiadana azy no tranga fa nananganana fotodrafitrasa vaovao mihitsy dia ilay antsoina hoe Colisée. Le zavatra boribory amin'ny béton reny dia misy fipetrahany ery endrika vaovao mihitsy zany izy. Asa na tsy fahalalana na fanahininana dia tena hoe mba te ampiseho koa hoe manan-katao. Fa raha nanana ny fikasana io nareo re olona tena areo tsara aloha fakafaka ao tsara adinio tsara. Fa tamin'ny andro teo alohany ny mpanjaka dia nidina taty Andohalo na teny Ambatonakanga no namory vahoaka fa tsy ny vahoaka da hiakatra any an-dapa. Zay anankiray. Ny fananganana ny fotodrafitrasa io nanova tanteraka lay endrika ilay rova Manjakamiadana satria béton be izy petraka amin'ilay atsinanan'ny fiangonana io. Mba fantatry ny tanora malagasy any aoriana ve hoe nisy izany fototra izany teto amin'ny toerana ity saingy tsy vita noho ny fanjanahantany. Taoriny ny fitsidihana ny Colisée dia nijery ny tao anatin'ny rova indray ny filoha Marika Ravalomanana. Ny hita aloha dia niova tanteraka ny endriky ny lapa.
mariky ny fiandrianam-pirenena ny rova manjakamiadana zay nataon'ireo rasantsika taloha ary io vakoka io dia tena manana maizy azy tokoa satria teo nahitana ireo fifandobiasa toeran'ireo mpanjaka teo aloha noho izany zany a tsy maintsy ajaina sy tandremana toy ny andrakandriamaso ny momba azy io na eo amin'ny lafiny endriny zany a na eo amin'ny lafiny asiny zany a ary indrindrindra eo amin'izay fombafomba tokony atao zavatra hafa ny tokony androsondra fa tsy ny vakoka ny tokony kitikitihana raha tia kitika ianao averenao amin'ny loniny reny zay mahavakoka amin'ny vako ary raha olona malala sy mahay ianao a dia mitady zay fomba rehetra sy zay tantara momba an'izy amerenana azy fa tsy ataonao lasa mamirapiratra ohatran'io le izy tsy ataonao lasa misy zavatra tokony tsy hipetraka ao satria hita mihitsy hoe zavatra ohatran'ireny hôtely reny hôtely be 5 étoiles reny misy carreau lasa misy carreau tao a ady hevitra be mihitsy taminay taloha hoe ny carreau aleo le tena endriky mahazo azy lasa vita carreau a lasa nisy ascenseur lasa fijery azy aty ivelany dia zay mamirapiratra jerena fa tsy mamerina mihitsy an'le endriky ny marova azy taloha le vakoka mamalagasy azy tena de natireny izy amin'izao fotoana zao tsy fity te ilakisa na koa anao amboletra fa ny finiavana ikaroka ny tena marina irenina rahanao irenina na fenina tao anatin'ny rova ka tsy namelana ny rehetra hitsidika azy ireny fananganana sy ny fanorenana ireny no takina mangarahary satria volam-bahoaka no miasa ary vakom-pirenena no resaka ka rarina raha sarom-piaro ny malagasy io nge tsy de hoe le atsaran'le zavatra fa le mahavakoko azy mihitsy ny ilaina maizy azy mihitsy no jerevana fa ny olona rehetra samy mahay an'io dao le asatanan'olombelona io rehefa asatanan'olombelona io a rehefa tena tsy fanaraka araka ny resahany sy tsara fanazavanana ataon'ireny olombelona any koa manala azy dia miala andray izy rehefa tsy fanaraka satria ty tena manana maizy azy zany hoe asyny razam-be teo aloha zany zay vakoka malagasy efa nangataka ngentsika tamin'ny UNESCO e mba atao patrimoine national international izy io na ny UNESCO e fa raha mifampiarana tsara ka nanaiky ireo le commission scientifique ireo malala tsara n'izy techniquement fa za tsy afaka itenan'ireo be dia be zao zavatra moderne ane fa manino zao tsika mampiasa ny téléphonenao iny zay tonga dia afaka maka internet na wifi na mahazo nrehetrrehetra nefa le taloha mbola nisy koa maizy azy samy hafa le izy mbola hoaranao atao anatin'ny fampiralaam-baovao moa boka eo ny famitinana ny fandarana manokana izay niarahana tamin'ny filoha marika ravalomanana tamin'ny omaly fa andesintsika manao ny vaovao amin'izao dia tsy hita tao anatin'ity fitondrana ity amin'izao fotoana dia malaza indray ny momba ny resaka vatomamy asin'andre malala sy tokira marolahy ary andra koto malala no mitatitra amintsika izay vaovao izay naoraka be ity rahavalo miliara ariary ity izay voalaza fa ividianana bombo sucette ny solombavam-bahoaka IRD no namosaposaka ny raharaha izay narahan'ny gazety momba ny fitondrana ihany koa nisy ireo fanehoan-kevitra tamin'ireo tambajotra fa nisy ihany koa ity taratasy izay niparitaka ity farany izay mampiseho fa tsara izany famoaham-bola izany no lava minisitra tompon'andraikitra nefa ity vaovao ity le resaka bonbon 8 milliards zany a dia tamin'ny hoe hozarana covid organique daholo ny mpianatra teto Madagasikara dia mangidy ny covid organique dia saika hoe hividianana bonbon sucette zany hoe telo isaka mpianatra satria 3 prise na dose zany ny covid organique dia saika hoe hividianana an'le bonbon tokoa zany le vola fa rehefa nijerena zany hoe misy priorité hafa eto amin'ny firenena dia najanona zany le izy dia mampantany tena hoe vola avy any am-posin-dramato minisitra ary ve ny hividianana itony bonbon izay nozaraina tamin'ny mpianatra araka ny hita amin'ity sary ity tsy olana raha izany tokoa fa ilaina fotsiny ny anaovana ny mangarahara tsy tokony afangaro matsy ny volan'ny tena samirery sy ny volam-panjakana everina fa tsy endrika ny fanjakana tsara tantana izany satria tsisy mampalala an'izany mihitsy eny hoe inona ny aiza no lara-pamehantsika amin'io adiny io e hita aloha ny miara-pahasalamana miezaka itsika fa eo amin'ny fanarenana ny ara-tsosialy sy ny fikahinan'ny olona dia samy takotakony eny le izy dia mahita an'io hoe misy 8 milliards d'ariary fidanana bombo atao inona kay bombo ve motsy bombo foana
fa lara-pamena ve zany zay ny le ady hevitra raha za zao de ozy hoe andao aloha le mba karaman'le framme andao aloha mba sahirana reo privé école privé kely reo sao de azo jerevana ny hoe mba solovakekely mandoam-pahana écolage eo mba ahafahan'la mandony karamana mpampianatra any amin'ny privé ady hevitra za fa teo ny anamy marina fa za tsy mino hoe mandeha alohan'izany ny bombo fa maninona ny bombo raha tena marina ao a ihany anie le hoe matezitezitra le mpanatanteraka moa ny antso ataon'ny rehetrarehetra tsy ho lasa ministra kory le olona miteny an'izany tsy ho filohan'ny repoblika fa io ary izy io tsy tazan'ny ministera ve tsy tazan'ny premier ministre ve zany fa misy ampahambolana tokan'le ministera anankiray vidandra bombo vaovao makasika ny fahasalamana kosa dia nisy androany ny fivoriana izay notanterahany mpikambana eo anivon'ny syndikan'ny mpitsabo sy ny mpianatra ho mpitsabo teto Antananarivo sy tany Toliara. Teboka maromaro no notsindrin'izy ireo tamin'ny izany. Waratsika ny andindin'izay tateriny Njavandriamahefa sy Tahiriny Anaranariny. Antananarivo, Toamasina, Toliary, Sakairan'i Madagasikara, ny joro avokoa ireo syndikan'ny mpitsabo sy ny mpianatra ho mpitsabo manoloana ny antso-zay sy ny fandrahonana natao amin'izy ireo. Elan'ny ela ny joro ireo mpitsabo sy ireo mpanampy azy satria efa sangy mihoatra ny loha ny anterisetra sy ny faniriterena azy ireo amin'ny asany. Isan'izany ny nahazo ny professeur Stéphane Ralandson. Izy ireo anefa no iankinan'ny andehiben'ny olom-pirenena anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Fanambarana avy amin'ny collège des enseignants médecine syndicat ny dokotera rehetra ary ny mpianatra ho mpitsabo manameloka tanteraka ny faneriterena ankolaka na mivantana ny mpiasan'ny fahasalamana eo amin'ny fanatanterahana ny asany indrindra amin'izao fotoana ny valanaretiny izao. Miantso ny mpitondra fanjakana ampitsahatra ny fampiororona sy ny fisamborana ny mpiasan'ny fahasalamana ao anatin'ny fanatanterahana ny asany manoloana izao fahamehana ara-pahasalamana izao. Mpiasan'ny fahasalamana dia mijanona eo anilan'ny vahoaka sy ny mpiarabelona amin'ny fiarovana ny ain'ny rehetra ary mitaky amin'ny tompona andraikitra amerina ny aja sy ny zo asan'ireo mpiasan'ny fahasalamana ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Rehefa eo amin'izy ireo ny avy any Toamasina sy Toliary. Maneho ny tsirariny miatra amin'ilay mpiasan'ny fahasalamana. Ny fanenjehana tsy mari-pototra hatramin'ny heritaona ka hatramin'izao efa taona maromaro izay ka mangataka izahay mba handray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana anisy lalàna hiaro anay mpitsabo satria ny asanay dia asa sarotra dia sarotra ary misy risika ny zavatra ataonay. Faharoa manarakaraka an'izay eto koa izahay no mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba jereo ny mpiasan'ny fahasalamana satria na équipement de protection individuelle aza any amin'ny hôpitaly dia zara raha misy efa mandeha ny fanasana ireo équipement efa nampiasaina teo aloha. Mba jerevo koa ny makasika ny indemnité de risque satria nahoana vita ny coronavirus izahay dia exposé foana na amin'ny VIH sida na amin'ny hépatite virale na amin'ny peste izany rehetrarehetra izany nefa ny zavatra tsy misitraka an'izay indemnité de risque zay izahay amin'izao fotoana izao. Efa vonina moa ny horonan-tsary izay mitondra ny famintinana ilay fandarana manokana ny rana tamin'ny filoha Marika Ravalomanana andeha arahantsika izay tateriny Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala. Mbola tsy tena mazava amin'ny vahoaka malagasy hatreto ny momba ilay fanafody hiadina amin'ny coronavirus izay atsindrona. Mifanipaka raha teo ny filazana sy ny fanazavana avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana momba azy ity. No andrana ninareo misy nge ny fenitra na ny protocole international ohatra hoe le déclaration de Helsinki zany Helsinki zany reny vohatra Finlande zany any amin'ny zareo nordique any Scandinavie any dia milaza tsara mihitsy fa raha ohatra anao fanandramana
amina fanafody hitanao fikaroana hitanao tany dia tsy maintsy mifanaraka tsara nareo sy le olona naovana fanandramana ary dia tena azahoana mihitsy zany a ny fankatoavany le olona marary ka raha sanatria sendra marary tsy salamasaina le izy na tsy afaka miteny le izy a dia tsy maintsy ny mpisolo vavazy no angalana an'izay fifanarahana fankatoavana zay fa tsy azonao anaovana terivamenta fotsiny zao le olona azy eto amintsika ko misy an'izany hoe olona fa marary ny coronavirus zany a fa fantatra zao fa mitondra an'le otrika retina dia milaza ny sasany maty nanato tena hony izy dia fanontaniana mipetraka nanaovanareo fanadiadiny izy zao dinona mivokany zay le mangarahara ary firy izy nytao anatin'le chambre nisy azy izy rery tao ary manao hoana izy ny tonga tao mbola matanjaka be mbola afaka manato tena ve le izy ary ambonin'izany a olona mpitsabo mpiasa ny fahasalamana le izy zany zao tokony ataontsika mangarahara zany dia eto aminazanareo hoe sao dia mba resaka entina ilazana fotsiny hoe manana fitaovantsika ty zay ko ny mety anahirana amin'ny tele hoe fanampiana vainy velany raha milasitsika eto fa mahita n'ilay fanafody hiatrehana n'ity fianaky ny otrika retina coronavirus ty zay ko mahatonga ny mpamatsy volana efa vita zany zareo mahavita azy izy tsy ilaina tso Madagasikara fa bravo nareo malagasy ohatra zao dia tsika ihany vo fa zay zay hoe tandremana tsara ny teny avoaka lanjalanjaina tsara hoe sao dia misy fiatraikany ty ary amin'ireo firenena matanjaka zay miarasa amintsika ireo dia za zao manontaniana zany areo misy ny déclaration izy aminao ny reo miombokevitra zay natao tany L5 dia rehefa vita io a mazava dia ataonao ny fanandramana manaiky le olona ary eo anatin'ny constitution ntsika azy adino araky ny article 7 hoe tsy maintsy hifanarahana raha anao fanandramana amin'ny olona ianao raha ohatra misy olona tsaboana anaovana andrana sientifika na fitsaboana raha mangarahara fiteny milaza hoe milazao marina lazao ny tena zava-misy azy atao tompotrano miony ny vahoaka malagasy fa lazao azy ny zavatra misy tsy mitaky ary tsy mangataka ny tantana ny vola fanampiana araky ny tsao sy ny fanaratsiana atao aminy filomarikaravalmanana fa ny mba azahoany vahoaka malagasy vaovao marina momba ny famatsiana azo tamin'ny anaran'ny malagasy 5 tapitrisa no antony fangatana ny fangaraharana tsy te hitantana n'le fanampiana 444 millions de dollars fa te ilaza fotsiny hoe mba omeo zay tare marika marina misy ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana ny vahoaka malagasy satria ny filazana enina ivaty tare marika omen'ny mpamatsy vola dia 444 millions de dollars mbola miampy izy io dia lasa 518 millions de dollars dia ohatrinona koa ny volana laina tamin'ny budget mpanjakana zay nentina nanampianan'izy ity dia naby nandaniana azy nilazan'izany aho dia nilazan'izany reo fiarahamonim-pirenena nilazan'izany transparency international nilazan'izany fikamanamben'ny eveka ny conférence des évêques nilazan'izany ianao samy mitaky an'izany satria zoan'ny olombelona ny olom-pirenena zany atreto dia tsy mbola misy ny paikady apetraky ny fanjakana momba ny fanatsarana indray ny toe-karena na ilay antsona hoe relance économique zay nanaovana ny plan d'action satria tsy maintsy misy foana rahafanao an'izay le relance économique zay tsika zao nangataka ny relance économique iny rareo mpandrara lehibe ny gem mangataka hoe aya le iny ty izy mitigation fanalefahana zay vesatra mahazo anazay vokatry ty coronavirus ty tonga dia nilavina fotsiny zao dia hoa izy reo ny firenena any Afrika Atsimo mahatonga azy matanjaka be tena tsara ny zany zany ny 5 isanjato azonao ny mampandrosany rareo dia avainy amin'ireo mpandraraha reo secteur privé zany satria ireo no soavaly tangenana ka rehefa tena maivamaivana le mpitaingina aingana be mifandehan'le soavaly aty amintsika mitaingina ambonin'le soavaly daholo le anana zay olona rehetrarehetra ty any ty ataon'olo hoe soavaly maty mba hisiny le relance économique dia jerevo aloha reo mpandraraha reo fa tena manana ny atodoany reo manana fahaiza-manao andreo na dia samy hafa ara na mifaninana ary reo manaiky jereo tsara nye minona reo ary marina zany fa na misy mpandraraha tena miady be areo fa mifanatony ihany reo satria nahoana
tombotsoa iraisana na intérêt commun azy fa ny mpanao politika tsy zay zay mavo azy le ampypo tsy mety apetraka raha amin'ny sisiny rehefa dia zarery manao nyity vola eto izay ny momba aniny fa vaovao momba ny trangam-piarahamonina vao mampialahelo avy any Toamasina momba ilay tovolahy mpiasan'ny Airtel iray izay namono ainy no ny coronavirus no utatery ny asin'Andriamalala amintsika sy tokira marolay atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Olona telo ny voalaza fa matin'ny coronavirus omaly ary navoaka mpitondra teny CCO Ivato izany androany. Anisan'izany ity tovolahy iray 27 taona ity izay mpiasan'ny Airtel ao Toamasina ihany. Efa tapa-bolana mahery no nikatona ny fivarotana ity tovolahy ity ary efa herinandro mahery ihany koa no narariny. Anisan'ireo tafiditra tao anatin'ireo olona tena sepotra tao Toamasina izy ka izao namony ainy omaly izao. Ireto olona telo samy namony ainy omaly ireto dia samy taizana aretina diabeta avokoa ary niaro ny Covid-19. Androany no nalaina tao amin'ny hôpitaly Manarapenitra Andrazana ary tsy afaka nanatrika fandevenana akory ny fianakaviany. Fa naneho ny heviny androany ny komity nasionaly mahaleo tena misahana ny fampanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara manoloana ny zava-misy izay atrehan'ny firenena indrindra fa ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana misy izao. Horantsika ny andindin'izay eo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Hita taratra tato ato ny fihetsika maneho fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Ny tsy fandraisana an-tanana ireo olona maro hita mitsirarana midabodaboka amin'ny tany raha tsy ora maro aty aoriana. Ny vahoaka madinika avela hiady rery manoloana ny anoanana ary miafara any amin'ny fitifirana nahafaty olona mihitsy tahaka ny tranga tany Ambovombe. Aiza ho aiza ny fanajana ny zon'olombelona manoloana ireny. Isan'ny nanao antsoavo amin'izy ireny mihitsy ny filohan'ny RMDM Marc Ravalomanana nandritra ny fandaharana manokana nataony. Misy aloha zany le tranga izay azo lazaina hoe misy fanitsakisahana ny zon'olombelona. Ny zo voalohany indrindra moa zany dia ny ovelona. Ny hoe misy olona hoe maty voatifitra no le hoe izy nanohitra n'ilay famotehana ny trano fonenany tany Ambovombe androany eny. Ireny zany dia tena hoe azo atao hoe tokony ialana ny zavatra ohatran'ireto satria zay tsy fanajana n'ilay zon'ny olona ho velona. Fa namelohana ho faty zany efa nifoanana teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2014. Dia tokony hoe farafaharatsiny fisamborana no atao fa ny hoe fitifirana zany zavatra hoe mahafaty olona hoe mandatsaka olona zany zavatra tokony ho faty tanteraka mihitsy na iza manao azy. Manaramaso ny zava-misy eto Madagasikara ny sehatra iraisam-pirenena izay miady ho an'ny fampanajana ny zon'olombelona. Efa nisy ny teny fampantsahivana nataon'ny mpitolona ho an'ny zon'olombelona maneran-tany ho an'ireo firenena tsy manaja izany mandritra izao krizy maneran-tany izao. Ny zavatra atahorana indrindra ary tsy maintsy alailana ny fitondram-panjakana rehetra dia ny hoe tsy tokony hoe anararoatra an'izao fahasairanana amin'ny ara-pahasalamana zao hoe ampihemotra ny fanajana ny zon'olombelona. Zay zany ny hoe na ny resaka hoe fahafahana miteny zany hoe liberté d'expression na resaka hoe liberté de circulation tsy hoe ararotina hoe ho ajanona mandrakizay hoe misy an'izao tranga zao dia hoe misy fepetra raisitra dia avy eo mijanona eo ilay izy.
fa tsy reraka ny mitondra fanakanana ny avy eo anivon'ny RMDM manoloana ny tsy fahaiza mitantana ataony mpitondra ankehitriny ao anatin'izao ady hatrehany Madagasikara izao. Andeha hoarantsika ny andindinin'izay eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Misy ny atahorana dia misy ny azo anaovana be marenina manoloana ny fomba fiasan'ny fanjakana amin'ny famaliana ny olana eto amin'ny firenena. Tokony tsy asiana fiangarana nefa ireny satria samy malagasy. Iza marina no omena an'ilay vola olona manahoana. Iza marina no tena hoe hojerentsika ao anatin'ilay fanampiana. Fa raha ny fijerina izao dia matsapy izay fa ohatra misy fanavakavahana ihany ilay fanomezana an'ilay fanampiana satria ve rehefa ny mpianatra ny anjery manontolo rehefa ny mpianatra izay atahorana ve fa matanjaka dia eny eo dia vaovany olona fa nivoaka ny Tomasina izay mahantra mitady fanomezana mbola ilana hoe ina nandrasana tsy hamanana an'izany vary be dia be ohatra ny maly avoainy vary omeo vary rehefa vahoaka ireo omeo fanomezana ara-dalàna mazava tsara rehefa vahoaka ireo ataovy mangarahara hoe ino nomena ny mpianatra universitaire omena vary izy omeo vary daholo ny voaka ny Tomasina izay mahantra sahirana vokatr' izao fioboana zao. Manampy ny fangatahan'ireo antokony olona marobe izay efa nitaky ny mangarahara amin'izao fitantanana ny krizy izao ihany koa ny rodoben'ny mpanohitra. Tsy ny RMDM rery no mitaky an'izany mangarahara zany. Maro izay fanampiana avy any amin'ny setra resam-pirenena ankoatran'izay vola fanampiana eto tanindrazana sy isaorana an'ireo malala-tanana izay nanome ary isaorana ny setra resam-pirenena izay nanome an'izany aiza marina natao inona marina ireo vola ireo satria firy ny vahoaka malagasy firy nahazo ny fanampiana amin'ny fanampiana tosika tsy fantatro hoe inona daholy mba ataovy ny kajikajitsika hoe ataovy mazava ary hoe firy tamin'ireo vola ireo firy nahazo ny vola io nividianana iny ny vola io natao iny ny vola efa lany ve i vola io fa zahay mahita hoe raha ny fijalian'ny vahoaka eto Antananarivo tsy eto Antananarivo rehetra fa ny vahoaka malagasy rehetra hoe tsy ampy itosika io. Vaovao makasika ny toe-karena kosa manoloana ny fanazavana izay nentin'ny Prime Ministra momba ny vidintsoloka eto amintsika tamin'ny omaly nanana ny ambarany ihany koa androany ny RMDM manoloana an'izay. Nambara ny vondron'ny mpanohitra fa tsy firarahina tsotra izao ny vahoaka malagasy no antony ireny zava-misy ireny. Ny andindin'izay hatrano arahantsika eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Efa volana vitsivitsy izay no nitotongana hatrany amin'ny $20 ny vidin'ny iray baril ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena noho ny krizy nateraky ny valanaretina coronavirus. Tsy mbola hita ny pakaty amin'ny vidinsolika eto Madagasikara nefa io fidinana io hatramin'izao. Nahazendana ihany koa ny nahareny fanazavana izay nataony lehibe ny gouvernement omaly momba izay tsy fampidinana ny vidin'ny solika eto an-toerana izay. Mieritreritra ve ny fanjakana fa tsy fantatra ny vahoaka malagasy izany fidinana izany solika izany. Efa amam-bolana maro izay fidinana solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay. Nanazava andriamatoa Prime Ministra tamin'ny solombavambahoaka hoe mbola misy trosan'ireo mpandraraha ny solika ireo amintsika. Solombavambahoaka iray izay mpomba ny fitondrana izay nilaza fa nisy 770 miliardariary trosan'ireo kompania petroliera io izay nolazay tamin'izay fotoan'izay fa hoe efa voafafa ny fafana taitra ihany ny vahoaka malagasy mahaly raha naheno tampoka nefa milaza ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement fa hoe mbola misy trosa 100 miliara indray izay tsy voafafa ny firenena malagasy izay no mahatonga ny vidinsolika io tsy metimidina. Fandrebirebena ny saim-bahoaka ny fandraisan'ny rodoben'ny mpanohitra an'izany. Hitataratra amin'izao fa tsy lahara-pahamehana amin'ny mpitondra ny amany fahasahirana ny vahoaka malagasy. Mieritreritra zahay fa hoe io fidinana solika io mba hisy fiantraikany amin'ny vidin'ny zavatra ilain'ny mponina andavanandro. Ary izay no tokony ho izy na inona ho azavaintsika dia hoe tokony ho izy fiantraikany amin'ny zao fioboana tsy fahafahan'ny vahoaka malagasy manohy ny fitadiavany mitady ny arapany zao fidinana solika izao. Nefa ho zahay hoe mampametra-panontaniana ihany iny tenin'ny Prime Ministre alina ka eo zany no anairanay ny mpitondra fanjakana anairanay ny vahoaka malagasy hoe aoka kosa zay fandrebirebena sy fanaovana ny vahoaka malagasy hoe tsy mahalala ninninona tsy mahalala ny zava-misy eto amin'ny firenena.
Vaovao eo amin'ny sehatry ny fitaterana kosa dia mitaraina ireo mpanjifa ny amin'ny tsy fanajana izay ataon'ireo mpitantitra amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Anisany ahitana izany tranga izany ohatra ny zotra 137 izay alaina etsy Analakely. Nanao fanadihadiana manodidina an'izay androany ny Nzava-Andriamahefa sy Tahiriny Aina Ranarinirinina. Amin'izao fotoanan'ny fihibohana izao dia maro ireo fipetranapetraka mba hisorohana ny valanaretana coronavirus. Ny fiara fitateram-bahoaka dia voakasika ao anatin'izany. Raha ny fantatra dia hatramin'ny 3 ora ny fehi-potoana farany ahafahan'izy ireo manao ny asany. Raha ny tetsy amin'ireo bus 137 Analakely tokony tamin'ny 12 ora teo anefa dia efa toy izao sahady ny filaharana. Tena tsy raro mihitsy kosa aloha e. Aiza vera nga dia tonga eto dia mandeha vida indray mandeha miverina fa tsy mandray olona mihitsy. Tena tsy mety mihitsy ka. Dimy zay zany nandalo teo. Mihodina fotsiny fa tsy mandray mihitsy zareo. 137 makany Andoharano fotsy. Ay efa ela ihany efa presque any amin'ny 1h30 any na 2h isan'andro. Dia ohatra mampifilafila ohatran'izay mihitsy mahavoan'ny zareo e. Mahatonga zava. Izay mifamonjena ora ny confinement mandeha amin'ny ray dia lasa engagé aty fotsiny izay nefa tokony efa tonga ny an-trano. Dia ny zareo avena ny sasatsasany amin'ilay bus miteny hoe ny zay zao avy any Mandromena dia miteny zareo hoe tsy tonga hatraty amin'ny farany aty izay miditra eny Andoharano fotsiny izy dia tsy miala raha tsy aty amin'ny farany dia izay mahatonga zareo tsy makanay dia mampifilafila manao ohatran'izao satria sahirana be ny vahoaka amin'ilay maka bus indrindra moa izay mpianatra tsy maintsy manenjika lera. Tokony ajaily ilay zoan'ilay mpandeha fa tsy hoe manao izay tiany atao fotsiny zareo. Fa tena efa tsy raro fa misy bus efa anankidimy izay mihodina fotsiny mandalo eto fa tsy mandray mihitsy ry zareo. Tsy fantatra mihitsy inona ilay antony fa mila filana ilay izy dia ohatran'ny hoe tsy manaja zoan'ilay mpandeha mihitsy izy ny tena marina. Finement amin'ny ray manomboka amin'ny 12 mijanona eto tsy mahita bus mandrak'izao miteny antsika izao dia lasa taraiky daholo izany ny zavatra rehetrarehetra. Mba tokony eritreritra mihitsy zareo satria tamin'ny tsy nalefa ny taxi be menimenina zareo. Nefa rehefa azao indray izany mba mena liberté zareo dia ohatra manao liberté sauvage tsy mety ka. Noantsoavo amin'ny tompona andraikitra araka izany izy ireo mba hijery sy hanara-maso izao tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpitatitra izao. Fa vaovao mahakasika n'izay sehatry ny sosialy izay hatrany misy akony lehibe eo amin'ny herisetra misy eto amintsika ny fisiany izao fihibohana izao. Ny centre vonjy izay fitoerana iray mpandray antanana n'ireo ankizy hiara-ny herisetra ara-batana na ny fanolanana no nanaovana ny fanadihadiana androany. Nomena Andriamana Misata sy Andra Kotomalala no mitatitra ny vaovao. Nanomboka hatramin'ny sy fihibohana dia niena ny isan'ireo olona tonga namonjy ny centre vonjy. Raha tamin'ny janoary dia 970 ny isan'ireo olona, tamin'ny febroary kosa indray dia 770, tamin'ny volana mars 720 ary tamin'ny volana aprily dia 230. Antony roa hoy izy ireo ny antony mahatonga izao fihenana izao. Ny antony voalohany dia ny fameran'ireo olona tsy hifamezivezy tao anatin'izay fihibohana izay, ary ny antony faharoa kosa dia voara-masin'ireo ray aman-dreny avokoa ireo zanany. Araka ny hoe mahacentre vonjy anazy moa hatramin'izay fahalalan'ny olona anazy dia mandray an'ireo ankizy hiara-ny fanolanana indrindrandrindra. Dia izay foana aloha izany no matetika miseho na tamin'ny fihibohana raha misy olona misy ankizy hoe hiara-n'izay dia tonga aty zareo manatona ny centre. Tonga dia ohatra akaiky vetivety izay mitranga mihitsy tonga dia afaka omeko ankizy anankiray ohatran'ny niaraka tamin'ny ankizy izy izany dia hoe andeha hipipi fotsiny niaraka tamin'ny ankizy teo dia efa misy olona tonga dia mitrena anazy izany dia ohatran'ny hoe tonga dia mitereny nambanany amin'ny antsy hoentiny any amin'ny tranony dia olona fantany nefa ilay olona mahafantatra anazy ihany koa dia na olona mitao an-trano moa izany ilay zaza normalement sady raha onany izany dia tsy afaka nanohatra anazy.
Fa vaovao mahakasika ny fahasalamana dia nanolotra fitaovana maromaro ho an'ny CSP2 eny Ambotrimanjaka androany ny fikambanana iray izay miara-miasa amin'ireo mpitsabo ao an-toerana. Noro fitiavana no mitondra ny andindiny izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Fitaovana ilaina eny anivon'ny CSP2 toy ny kidoro, hety sy fitaovana ahafahan'ny mpitsabo miaro tena toy ny aron'akanjo, ny arovava. Santiona ny fitaovana natolotry ny fikambanana iray avy any La Réunion miara-miasa amin'ny mpitsabo ao amin'ny CSP2 Ambotrimanjaka. Hoe satria zany efa mitsanga efa eto ny association Sopety sy ny Soleil Maromay miaraka amin'ny docteur Tina sy docteur Sylvira Razafitsalama ty CSP2 Ambotrimanjaka hatramin'ny Ambotrimanjaka zany dia teto tobim-pahasalamana amin'izao fotoana zao raha hoe CSP2 Ambotrimanjaka ity dia azo lazaina hoe raha tsy ho serviable intsony ty amin'ny nombre population eto Ambotrimanjaka. Noho izany izahay zany dia manana hevitra miaraka amin'ny association miaraka amin'ny docteur Tina sy docteur Sylvie ireo hanana projet hafa mihitsy zay hoe andao re hitarina andao re ho ampiana CSB eto Ambotrimanjaka mba hahafahan'ny tonga dia participation ny population zany amina CSB na tobim-pahasalamana mba tsy hanao docteur Tina ny antsony. Efa nanolotra arovava ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ireo CSP2 misy 70 amin'ny distrika Ambohidratrimo faritra Analamanga ihany koa ny fikambanana. Amin'ny ankapobeny ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ny avy any ivelany no hita mitsinjo ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanomezana fanampiana toy izao. Aiza ho aiza ny fitondram-panjakana manoloana izany. Mpitsabo maro no mitaraina ho tsy ampy fitaovana amin'ny fanatanterahana ny asany eto amintsika, indrindra amin'izao ofisiny valana aretina coronavirus izao, kanefa toa tsy rarahin'ny fanjakana akory izany. Vaovao ny finoana kosa dia efa mahatratra 430 ny isan'ireo tompon'andraikitry ny fiangonana izay nangataka ny fahazondalana isokatra amin'ny alahady ny Pentecoste ho avy izao nanomboka tamin'ny herinandro ity. Manoloana izay anefa tsy rototra amin'izay fety izay ny ankamaroany ny olon-tsotra. Noro fitiavana no nagnano ny fanadihadiana sary ny Mathieu Princy. Efa tonga iny anivon'ny isan-tokantrano ny krizy ateraky ny coronavirus. Maro no tsy nanokana ny teti-bola intsony hiatrehana ny Pentecoste 24 fa mionona amin'izay kely eo am-pelatanana. Satria izao na le fitadiavana ary tsy dia mandeha amin'ny lohany ny ohatr'izay dia izay mahatonga leo tsy afaka manana teti-bola manokana ho an'ilay Pentecote. Izay moa izany zao katolika dia tsy afaka makany am-piangonana rehefa ny andro Pentecote dia izay dia efa mafahabangana be izany izay. Manaraka ny fitaovam-pivavahana izay rehefa ilay lahady na adimaraina iny. Tsy manokana, tsy manana vola amin'izany loatra ako. Fiangonana misokatra fa izay mihitsy ny safidy hijanona ao an-trano aloha. Samy manana ny fandaminana ny fiangonana amin'ny alahadin'ny Pentecoste. Ho an'ny FCKM faravohitra manokana, miditra indroa ny fiangonana. Vokatry ny fepetra ho famerana ny olona ho 10 isa, voafetra ny olona afaka mamonjy ny tempoly. Misy atranaraka izany ny fanompoam-pivavahana alefa amin'ny alalan'ny Facebook. Dia manomboka ny ampidirana dia efa halamina tsara ny fepetra ara-pahasalamana, ao ny fitsapana fanana, ny fanasiana gel, ao ihany koa vao hiditra ny trano fiangonana na ny akany misy pedilive Saint-Pierre ao, misy ranom-panafody ary dia hitanareo rehefa tonga tam-piangonana efa misy markazy ny W izay mielanelana tokoa mba hipetrahan'ny olona tsy hifanatona na hifanakaikaika. Zava-dehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina ny Pentecoste. Arak'izay anaran'izay dia ny andro 50 tao aorian'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary nandatsahan'Andriamanitra ny fanahany ny orenan'ny fiangonana voalohany. Mbola mitohy hatrany ny fepetra voalaza ny teny anivon'ny prefektura ny polisy na Antananarivo. Mbola mitohy mihitsy izao ny fepetra rehetrarehetra ny resaka fanosokafana fiangonana ny amin'ny lahady. Dia misy koa tsy voatera lahady ihany fa misy ohatra hoe andavanandro fa mirespekte an'ilay manomboka amin'ny fotoana isokafana izany manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 2 ora tolakandro. Fiangonana valo eto Andrenivohitra no nandraisany teo anivon'ny prefektura ny polisy fepetra tamin'ny alalan'ny fampitandremana. Entitra iry ny anivon'ny prefektura ny amin'ny lalàna kanefa misy amin'ny fiangonana ny mbola tsy mahafantatra akory ny resaka fakana fahazondalana. Fiangonana valo izao no nandraisany teo anivon'ny prefektura fepetra tamin'ny alalan'ny fampitandremana.
Eo amin'ny vaovao sy maresaka maneran-tany orinasa maro eran'izao tontolo izao no hiaran'ny krizy no ny fisian'ny valana aretina coronavirus sy ny aretina covid-19 izay nandripaka olona maro. Tamin'ity androany ity dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny orinasa lehibe Renault tao Frantsa. Germaine Menjanahary no mitatitra ny andindin izay eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Fantatra izao fa asa manodidina ny 5,000 no very manerana izao tontolo izao no ny fepetra izay noraisy ny orinasa mpanamboatra fiara frantsay Renault ka ny 404 amin'izany dia ao Frantsa avokoa. Tsao no nanomboan'io tarehimarika io tany ambolohany saingy androany dia nanamafy izany ity orinasa ity. No ny fatiantoka mahery ny 2 miliara d'euro no antony izany raha ny fanazavana ka targetra ny fanarenana aingana ny orinasa mengy amin'ny paikady fanamavanana ny vesatry ny orinasa. Raha ny angom-baovao dia ireo orinasa misa enina ao Frantsa no tena voamafy indrindra no nitrosa ka ilaina ny paikady vaovao mba hisiny ny ery ara-barotra indray ho azy ireo. Etsy ankilany dia efa tamin'ny herintaona ity orinasa ity no nitaraina tamin'ny fanjakana frantsay fa misy ny fatiantoka amin'izy ireo. Manoloana izao olana izao dia 800 tapitrisa d'euro ny fampianana ho an'ny ingénieur. Nanamafy ihany koa ny orinasa ny fampiasana ny foibe R&D any ivelany sy ny fananany ihany koa. Ankoatra ireo dia nanamafy ihany koa ity orinasa ity fa 700,000 d'euro no natokana ho an'ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fampiodinana ary fampandehanana ny orinasa sy ny fanarenana tanteraka ity orinasa ity. Nanamafy hatrany ny tompony andraikitry ny orinasa Renault ity fa ny fanatanterana ny paikady sy ny fampianana ny vola ampiasaina ho 2.2 miliara d'euro dia azahoana tombony 2.10 miliara d'euro isan-taona ho an'ity orinasa ity. Tsy mbola nandrenesam-peo kosa ny filoha frantsay Emmanuel Macron mahakasika ny fahaverezana asa ao Frantsa izao. Iny ihany koa no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ity matinaly ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadiny fa misy hatrany ny horonan-tsary izay atolotra ho anao rehefa ao afara ny vaovao tahaka izao. Mametraka ny veloma mandrapitafary ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Samby tsara tompoko lay sy tompoko vavy.